Alléluia. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ny rabanantsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity androany ity ry havana malala. Faly be aho mahita anareo a. Faly be manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy a izay tratranjo eto amin'ity androany ity. Dia matoka fa ampahelantsika eto indray Andriamanitra amin'ny teny tena amin'ny fanahiny masina. Miarabana anabaviaina izy ny ohatry ny hitako tafiditra voalohany teo a. Anabaviaina Rahalahy Thierry, Anabavy Angela, Rahalahy Tahiry Mario, Marie Gilda, Alain Ralambo, Moïse Agapé, Zokolako, Grace, Erika Raka, Berthe Savas, André Erika, Fifaliana Fita, Tojo Mikael, Felina Rakoto, Marie Jo, Tsik Rakoto, Marie Rafo, Olokaraja Mandimby, Lovelitina, Alicia, Turanne, Toranne, Aina, Ajaska Patici, Lucia, Lovasoa, Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Za matoky fa fahasoavan'Andriamanitra, resy lahatra no fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao antsika tsirairay avy reto a. Velonaina na resy an'ity fiainana ity ndray tsika dia tonga eto androany satria misy olona resy androany a. Misy olona tsy tafody tao an-tranony a, ary misy olona ary mety tsy mifoha tamin'iny maraina iny. Fa ianao kosa ry Marie Angeline dia nitahian'Andriamanitra ka indreto tsika tonga eto androany Maman Valentina no tahian'Andriamanitra ka dia hisaotra azy tsika noho izany ary amin'ny voninahitra azy. Iny moa ny antony havelomantsika dia ny amin'ny voninahitra azy a takan'izao androany izao ka dia manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra. Raha androany ianao vao miaraka aminay dia tsy diso adresy akory ianao fa tena nataonao izao fandaharana izao a. Ary ny rariko dia izao tsy androanana ianao ny eto fa ho eto indray ianao rapitso a sy ny rapakapitso ary indrindra amin'ny zoma tsika dia averina aminao foana fa hanao fety be tsika amin'ny zoma eto a. Ankalazan'ny faharoa taona dia hanao alim-bavaka tsika amin'ny zoma manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatrany amin'ny amy 2 sasany maraina tsika hiaraka eto foana afinaritra taona eto a. Homamy ny popcorn, homany ny tsakitsaky ao an-tranao a, homany ny zava-pisotro ao an-tranao ary hifety aminay nareo a fa hanao sasakalim-bavaka tsika. Dia fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay ao ambadika rehetrarehetra ao a izay mijery anay sy manaraka anay a amin'izao fotoana izao. Anabavy Tody, Tahiny Jesosy a, anabavy izany mbola tsy voaravako teo a, efa voaravako teo daholo. Miontso, Sabrina, izany izao mbola tsy hitako teto mihitsy hatramin'izay a. Dia amin'ny fifaliana irabananareo milohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka tsika ho an'ny fandaharany. Andao apetraksika am-piatan'Andriamanitra aloha izao fotoana izao a mba tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra ka ampidiantsika ny anabavintsika Berta avy any Koweït a, izy a no hitondran'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Tahiny tompo a ranabavy Berta. Tahiny tompo sika rehetra mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Iara hivavaka isika hanomboantsika ny fotoana amin'izao takariva izao. Andriamanitra tompo malala tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra an'Andriamanitra satria nomena hery fahasalamana namakivaky nandritra ny tontolo any ka mbola velonena izahay nahatratra izao fotoana takariva mahafinaritra izao. Be ny raha tsy nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitrapona tompo melan'ny fahafanay. Tsy miafy amina tompo Andriamanitra ny antony ivorenay amin'izao amin'ny alalan'ny fahavavaka fiambenana izao. Andeha hideranao izahay. Andeha hankalaza ny anarana masina izahay tompo malala satria lehibe ny herinao. Lehibe ianao Jesosy malala tsy hainay tsy hankasitraka ny anton'izany alehibezanao izany. Ary mivavaka manokana ny amin'izao fandaharana izao. Raha kofondranao mahery Andriamanitra ny fitaovana rehetrarehetra andesina manatanteraka izao fandaharana izao. Ary ny mpanomponao izay hitoro ny teninao masina androany. Raha kofondranao mahery ny fanahy masinao ny hirotsaka ao anatin'ny fony. Ary ampiteneny ny vavany, tendreny lelany Andriamanitra ahafahany hanazavany izany toro-teny izany. Ary ny vavaka izay hasandatra eto tompo Andriamanitra ny amin'ny firenenay dia hirotsaka any amin'ny firenena izany. Ary ny fiderana izay hataonay dia ho fanomezan'ny voninahitry ny anaranao masina satria lehibe indrindra na Jesosy malala Ary raha kofondranao masina koa ny fitaovana ny connexion tsirairay avy mba ahafahanay hifandray eto anatrehanao, hihaino ny teninao,
hankalazanao izahay Jesosy malala ô, ary namanay zay mbola tsy tafiditra anatin'izao fandaharana izao, afengy amin'ny diany, alaminy ny asa mandrarahan rehetra, afahany hanaraka izao fandaharana izao satria tianay an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy nametrahana izany vafoka izany. Misaotra reo, misaotra fanahy masina. Aleluia, amen. Saotra betsaka ny anabavy tao anatin'izay vavaka fanomboana izay. Eo ihany izy andao izy angatantsika ijoro vavolombelona kely tamin'ny zavatra izay nitranga teo amin'ny fiainany tamin'ity androany ity. Ao ve anabavy Berta? Fotoana fohy fotsiny. Raha afaka tantarainao fotoana fohy fotsiny ilay zavatra izay nitranga taminao, nentsika mivavaka vao tamin'ny alina, nentinareo ambavaka tao anatin'ny vavaka matsiro dia inona ilay zavatra nitranga mba hampaherezantsika ny olona izay meno eto androany. Aleluia, tena fifaliana ho ahy ny fidorohan'ny vavolombelona androany tena tamin'ny alina nangataka vavaka tao aminay gropy misy ny vondrom-bavaka rehefa ny lundi mercredi vendredi misy ny vondrom-bavaka fangataham-bavaka. Tena misaotra Jesosy tandroany ny valilay vavaka, tena aleluia be za moa nisy olana tato amin'ny toerana izay asako nandritra ny efa herinandro ary tena sahirana be hitanareo fa tsy dia tafanaraka loatra ilay fandaharana koa noho izany fahasahiranana izany dia tamin'ny alina nindesina tamin'ny bavaka dia tamin'ny maraina tamin'ny 5 rehefa nitenin'ilay patronko ilaza hoe hiandeha hiala amin'izao toerana izao tena nandady izy tena nifona izy tena nilaza diso azy izy tena nieky ny hadisoany teo anatrehako sy tamin'ny lay azansy ary nanao ny mail libre lay telefôny ny fampilaza hoe inona ny zavatra tena tsy tianao dia niteneniko daholo dia nataonao marina ve zany tena nataoko izy fa tena tsy averiko intsony, tena mifona fa tsy mety ny nataoko taminy ary mbola mankaty azy anay tsy fonay izy raha andeha hiala zao toerana izao tena niangavy tena niangavy nafinaritra be ny bitsihany fanahy masina izy tena jiroako vavolombelona fa mahery Andriamanitra ary ho an'izay mbola manana ny olana aza misalasala fô tena matokisan'Andriamanitra tsy misy zavatra tsy voavaha izany na amin'ny alalan'inona na amin'ny alalan'inona ny olana apetraho aminy amin'ny fo feno fifankatiavana an'Andriamanitra fa mivaly ilay vavaka tena aleluia be tsy nampoisiko ilay izy satria tena enjana ohatrany mafiatoka ny everiko hoe rehefa teny andeha dia nieritreretiko fa mandeha ihana ianao rehefa andeha ny afara amin'ilay fifonana tena aleluia. Misaotra Jesosy ary misaotra ny gropy rehetrarehetra ao anatin'ny gropy izay maresy mitondra tamin'ny vavaka fa misaotra Jesosy fa nivaly ny vavaka. Fifaliana ho ahy miarahako aminareo amin'izao androany izao ary tsy andrianoany fa isanandro isanandro dia eto ihany isika rehetrarehetra tahaka ny teo aloha. Amen. Aleluia, misaotra betsaka anao. Mino fa azonao zany zavatra nitranga izany. Rehefa tamin'ny alina izay moa zany eto dia rehefa vita ny fandaharantsika eto dia mbola misy ny vavaka izay rahana amin'ny gropy izay maharesy. Gropy izay maharesy zany dia gropina ankizy mpandray anjara, fitan'ireo mpandray anjara eto matetika ao ny mpitoroteny, ao ny vavaka fanombohana sy firenena, ao ry zareo. Io gropy izay maharesy zany dia mba natokana mivady mihitsy hoe gropin'olona efa mba mandroso ara-panahy eto amin'ny fikambanantsika eto. Dia zareo no mitondra-bavaka an'izao fandaharantsika izao. Misy gropy koa hoe mpitondra-bavaka zareo daholo ihany koa ny ao anatiny. Izao fandaharantsika izao tsy mandehandeha fotsiny izao fa matoa izao mahomby dia misy mpitondra-bavaka ao ambadika ao. Dia nanana olana be navavy tokony voraka tokony niala tamin'ny asany izy androany, tokony niala tamin'ny asany. Dia maly rehefa ilay vavaka irahana io moa dia izay mivady eo manatrika fotsiny fa ry zareo mihitsy ny tena efa mpandraisana anjara ao maly zao nabavy erikarakitra no mitondra nitarika ny vavaka dia mitarika eo dia fampivavaka eo ny ankizy fampitondra-bavaka inona nentina bavaka aminareo dia maly nentina bavaka anabavy Berta fa hoe hiala amin'ny asany androany fa izay ny programany hiala izy androany satria tsy tatiny intsony ny ataon'ny patron, tsy tatiny intsony, tena tsy avela manaraka fandaharana teritery be ny fiainany tena mpijaliany ohatr'izany. Fa zao ry havana malala io vavaka io dia tena manova zavatra
ary ianao mivavaka io tena iain'andriamanitra ary de zao ny zavatra nitranga zao ny zavatra nitranga rehefa iainga izy androany ny zavatra tsy azotsika diny de zao omaly alina sy ny androany maraina misy zavatra nitranga entran'izay ny entina mbavaka izy tamin'ny alina tamin'ny roa maraina ry zareo vao za ary tena tsy naharitra fa tamin'ny roa maraina ry zareo a vao tapasaraka misy fotoana mantsy zay mivady a am'le betsaka ny zavatra atao de misy fotoana tsy de manaraka tsy de maharitra hatramin'ny farany fa tamin'ny roa maraina ry zareo teo maly ay ny zavatra nitranga zany ianao ngeravana raha mivavaka na mbola misy zavatra be de be afaka mitranga orina ny vavaka ry zareo mivavaka teo a nentina mivavaka anabaviberta efa misy zavatra mikorotana mitrangany ananinaniny ain'andriamanitra nge mamangy mikasika ny fony patronao io miditra any ny tanany halleloia de androany efa vonony anabaviberta ay anabaviberta ialy tia na andadilady tena arabaky teny io izy vavolombelona na andadilady ny patron ny fona tamin'ny aza mandeha ianao fa tena ianao ihany ny tiako ny fomba fiasanao ianao ihany ny ilainay aza miala aiza nisy patron ny koety mba teneno ana aiza ny misy patron ny koety afaka mandadilady amin'ny mpiasa izany raha tsy andriamanitra ny ao ambadika izany raha tsy nisy fitondranam-bavaka atao ambadika izany za de mbola mampahiry anao foana za mampahiry anao foana mampahiry antsika rehetrarehetra ako fa aza kivy mivavaka ianao ary ninina zavatra mbola eo anoloanao raha mbola manana ilay fedina anankiray mahery vaika be noho ny bomba atomika ianao de ny vavaka zany de aza mbola manary toky fa patron afaka amono anao a rehefa tratra ny bomba atomika an'andriamanitra bomba simika ny vavaka alefa an'andriamanitra de milefitra indry de mitsimbadika ny raharaha anabaviberta reny na nytanina androany inona ny tsy tatinao amin'ny olona io eo mivavolombela ny agence zao ny tsy tatiko aminy fona fa-tsy anao tsony zao ny tsy tatiko aminy niarany tomany a ny famihan'andranomaso a ny fampinamana be a anabaviberta sy ny patron zao lasa manaraka vavaka am'izay izy a zay zany ny herin'ny vavaka zany ny atao hoe fitahina zany ny atao hoe miracle fo vato lasa fonofa satria misy andriamanitra mahery a izay vavahany anabavy berta tahiny tompo anabavy soameva grasy andriamanatsiory ia ilana tsiny fa nira moa efa vao manamelo daholo nira zay mandeha eto fa ho alefantsika orina anabavy gracia anisy atao ranona laingo manora lambo androany avy nahitan'izany a misaotra rahalahy tsara ny tompo laingo manora lambo tonga soa ianao a zina teoda preta io anabavy preta ilaina indray izy hitako teto jaotina efa eo foana eny efa eo a fifarina alaina lambo a laingo manora lambo a olona fakalala ihany zany fampitage tenenay rehefa ohatra hoe izavy fifaninina satria eto zanakapelezana eto zao misy andry anabavy someva misy andry tahiry mario zay mbola tsy voarabaka ny alohany a riry barasta tahiny jesosy iama zay rehetra ny ambony any a mbola be da be ny tsy tiako any ambony any mamsoandry sy ny sisa de tahiny jesosy tsika rehetra nirina razavy manana zay mahatonga na raha jonatana zay mahatonga atsika miteny manao hoe ianao aza kivy mivavaka izany ianao ry avana ary zao foana ny teniko aminao ao ambadiky ny vavaka de tadidio fa misy valimbavaka halleloia averimberenao anatinao zany hoe ao ambadiky ny vavaka misy valimbavaka de aza kivy mivavaka ary iano toriteny mahafinaritra be tsika androany a alaira lambo a aisy zay nge ho anteneko anao hoe zanakapeleza de hito ndray zany zao a tonga eto ndray zany zao famira lambo alaira lambo a vadiny mano laingo manora lambo tonga soanareo vady a faly be zay mahita anareo ary tsy nareo rery ny arabaiko eto fa zay rehetra vavao tonga eto a de tonga soanareo a natao atsika rehetra ty fandarany ty de tonga avy amy zoma afinaritra be fotoana atsika amy zoma fankalazana faharoa taona de anao alimbavaka tsika
ndao ary eno toritentsika orinany tirity a toriteny anabavy aina avy eto frantsa ny tonda toriteny androany a mombamomba ny fiainana mandrakizay ka izao tsika moa de fa anapanantena fa mandritra ny terinandro ty a de reo olona zay andray anjara amin'ny toriteny ankira reo olona zay anjara amin'ny toriteny ankira andray anjara amin'ny toriteny ankira no mba alefatsika eto niran'izy reo mpanakanto zay nanohana ny antso zany e hoe mba ataotsika eo le hoe mba nanao andre firarintso reny de liran'zareo ny alefatsika eto de androany a mampionina koa mba ndrarisoa mbola irarisoa atsika izy fa mbola andeha ihany ny firarintsoany de ataotsika nira mampionina araroty a raha mbola eto antany ianao de araroty a inona le ararotiny ndao hiara eno tonikiritsika menofinaritra mampionina You
Alleloia. Valiko le fanontaniana tena vadiko mihitsy iny vita mariazy ary tena nofatorako tamin'ny peratra mihitsy. Alleloia. Mampionona tamin'ny 7 taona tamin'ny azafady tamin'ny 2009 reny clip reny, zany hoe tamin'ny 1 taona lasa. Tamin'ny 1 taona lasa zany reny album iny moa tamin'ny 1 taona lasa. Dia nanam-paniriana moa hoe tamin'ny 2019 izy mba hamoaka deuxième album fa noho ny fahasahiranana noho ny amin'ny asan'Andriamanitra dia mbola nanatanteraka n'ity Akiradio sy ny sisa ity aloha tsika. Dia ny Akiradio no natratra ny faharoa taona fa ny album mbola tsy vita. Tsy zany anefa ny maika fa ny famonjena ny fanahintsika aloha. Alleloia. Dia hoentsika mbavaka ho vita soamantsara izany album zany enerina any. Alleloia. Dia misaotra antsika rehetra. Ndao ary aloha eny ten'Andriamanitra tsika. Dia anabavy aina avy eto Frantsa no hitondra antsika tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Mino efa nandray baiboly ianao mino efa nandray baiboly ianao efa nandray toerana ihany koa. Ndao antsika eny tenin'Andriamanitra. Afinaritra be ty tenin'Andriamanitra ty. Ndao ary anabavy aina anao ny fitenenana tahiny Jesosy aina. Tahiny pastera dia tahiny daholo tsika rehetrarehetra manao fetanan Jesosy ho aminao dia tonga soa ianao raha vavy, tonga soa ianao raha nadahy, raha izay ianao vao miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Ny vaky tena avana dia ao amin'ny Apokalipsy 1:20. Apokalipsy 1:20. Omaly ny zanadahintsika toto dia ny tondra ten'Andriamanitra antsika momba ny sakafo tanahy, momba ny resaka sakafo. Fa androantsika riavana dia ndao mba hiresaka momba ny tanàna, resaka trano, resaka fonenana indray androany. Mazava ho azy ilay fonenana rahatra izay no resahantsika eto fa tsy ny tranontsika akory. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20 ka hatramin'ny 4 no vakintsika. Vakintsika ny soramandry manao hoe ny amin'ny Jerosalema vaovao. Alleloia. Na mamaky an'izany soramandry izany dia fantatsika hoe inona ilay zavatra ho vakintsika eto, inona ilay zavatra miandry antsika eto. Za riavana vao namaky an'ity ten'Andriamanitra ity dia tena hoe nentanentana be ny tany anatiko tany, tena falifaly be ohatran'ny efa tsy androko sady izay andraisana an'izany, tsy androko izay hatongavana amin'izany hoe Jerosalema vaovao izany hoe Jesosy ho avy aky izany dia azo an'izany. Vakintsika nge ny ten'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo no olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Alleloia. Tsy faly ve ianao riavana maheno an'izany hoe rahatra izay dia izany tanàna izany dia tsy misy alahelo, tsy misy fahantrana, tsy misy von'olona, tsy misy hoe fitadiavam-bola mitrontronga etsy sy eroa vao hihinana, fa tena hoe fahasambarana sy fiadanana. Za riavana tena faly ary izany riavana no mahatonga antsika isan'andro eto mahatonga anay mivavaka eto isan'andro dia te handrombaka an'izany fanjakan'ny lanitra izany. Dia androany dia tianay mampitaina aminao hoe inona ny zavatra heretanay tory isan'andro eto, inona ny zavatra mahatonga antsika hivavaka isan'andro eto. Satria tsika tian'Andriamanitra dia te hahazo an'izany loka be izany tsika, te hahazo an'izany Jerosalema vaovao izany tsika, te hiaina mpiadanana rahatra izay izany tsika riavana, matoa tsika tonga eto isan'andro manomana ny mandrakizay atsika. Tsy kilalao riavana izao fandaharan'izao, tsy kilalao riavana izao fanompoantsika izao. Raha vao androany ianao vao tonga eto dia te hampafantatra anao izay hoe izany ny tanjonay, ahazo an'izany Jerosalema vaovao izany. Marobe ny olona riavana miteny hoe izany ve dia mba hisy, ahoana koa ny hahatonga an'izany, tena tsy mino ny olona, tena eritreretin'ny olona hoe dessin animé, eritreretin'ny olona hoe
zavatra foroporoniny zany fa ny ten'andriamanitra milaza hoe ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenainy fanehoana ny zavatra tsy hita. matotonga eto ianao dia manam-pinoana ianao zay ny finoantsika ry havana no afaka antenaintsika an'izany zany hoe raha maheno olona miteny ianao zany maniratsira amin'ny tenan'izany hoe ino zany tsy misy zany fa aza manaiko rebirebeny dia aza miaino ianao fa manana ianao finoana fa ny finoana no afaka antenaintsika an'izany zavatra zany. dia izao ry havana fa manintsika no afaka azo an'izany ozy ny ten'andriamanitra anao no ndiny fafito izay maharesy no andova izany zavatra izany. zasy anao io ilay maharesy isa ilay izay maharesy zasy anao io fa manintsika no afaka andovan'izany ry havana satria efa tonga Jesosy nanavitra tsika tonga Jesosy na ny fanalahidy fa tsika mila manaraka anazy mila manaiky anazy fotsiny tsika dia afaka maharesy tsika mila manaraka an' Jesosy anie ry havana le vatony laviny olo le marobe ny olona nandahan' Jesosy araka ny toriteny izay nitorian'ny pastera tamin'ny sabata hoe Jesosy le vatony laviny olona fa tsika ry havana raha te andovan'izany tany vaovao sy lanitra vaovao zany dia mila manara-dia an' Jesosy tsika mila manahaka azy donc efa kitsika kely aloha le ten'andriamanitra no zareny pastera tamin'ny heriny hoe momba n'le vato io atao petera faharoa ny vakina petera voalohany azafady petera voalohany toko faharoa andininy fahaefatra vakitsika izay minaran' Jesosy na eo amandininy fahatelo nanao hoe nanandra ianareo fa tsara ny tompo izay atoninareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Alleluia. Tiako tsindrina eto amin'ilay teny zarain'io dia eo amin'ilay hoe atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy fisoronana masina. Izany hoe tsika ry havana dia atsoin'Andriamanitra tsika ho atsangana ho vato velona. Mieritreritsika hoe ohatrany ahoana izany vato velona fa manino tsika ry havana no atsoin'Andriamanitra ho vato velona tahaka an'i Jesosy. Raha toy izay tsika amin'ny apokalipsy teo ao amin'ny toko 1:20 manao hoe ary ny tanàna ozy izy dia efajoro ka mitovy ny halavany sy ny sakany. Ny tanàna ozy izy dia efajoro. Inona moa ny ifandraisan'ilay tanàna sy ilay vato teo momba antsika teo? Tsika reto ry havana dia vato velona atsoin'Andriamanitra. Atsoin'Andriamanitra tsika mba andrafitra n'ilay Jerosalema vaovao fa maninona tsika no atsoin'Andriamanitra? Raha ny atsika ity hoe tanàna efajoro ity fa maninona moa ny efajoro fa maninona ny tsy telo zoro fotsiny ihany fa maninona ny tsy enina zoro fa maninona izy ny tsy rectangle fa maninona izy ny tsy format fa hoe efajoro. Raha mandinitsika dia Andriamanitra ry havana dia trinité. Andriamanitra ilay tokana olona telo izany hoe Andriamanitra iray zanaka sy fanahy. Amin'izao fotoan'izao izy dia tokana telo fa za ry havana mandinika hoe tanàna efajoro io dia tsika no hameno anazy tsika ilay faninefany. Andriamanitra tokana telo fa tsika ilay faninefany mahameno an'ilay hoe efajoro izany hoe tsika ry havana ilay vato velona ho atsoin'Andriamanitra mba andrafitra ny Jerosalema vaovao io tsy mahafaly ianao ve izany? Ka androany ry havana dia ndao tsika isenao anaiky ndao tsika anaiky ho vato velona eo anatrehan'Andriamanitra ndao tsika anaiky ho vato ho amboarin'Andriamanitra. Raha teo anisan'ilay vato anorina n'izany Jerosalema vaovao izany tsika ry havana dia mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mila manaraka ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny antsika hoe zao atao mila rahantsika izany. Raha te ho vato mahitsy ianao raha te ozy ny ten'Andriamanitra hoe mitovy ozy izy ny sakany sy ny halavany ny refin'ilay trano izany hoe tsika ry havana mila mitovy amin'Andriamanitra mila manana fahamasinana mitovy amin'Andriamanitra tsika tsy ho tahaka anazy mihitsy tsika tsy hihoatra anazy mihitsy tsika ry havana tsy satria ozy ny tena indray tsy misy ny mitovy aminy fa koa tsika mila manahaka anazy tsika mila manana fahamasinana tahaka an'Andriamanitra tsika mila manao ny fanaon'i Jesosy tsika tena hoe mpanaradian'i Jesosy izany dia mila manahaka anazy tsika
ohatra ahoana moa jesosy teto amin'ity tany ity jesosy dia tena tia an'andriamanitra jesosy dia nanao ny sitrapon'andriamanitra jesosy dia tia mivavaka jesosy dia tia mizara tenin'andriamanitra jesosy dia tia mankahery olona jesosy dia nanao ny sitrapon'andriamanitra ka ndaontsika hanahaka anazy ndaontsika hanaraka ny didin'andriamanitra ry havana ndaontsika hanaraka ny sitrapon'andriamanitra ry havana mba hahatonga antsika ho vato velona hanorenana an'izany hoe Jerosalema vaovao zany ten'andriamanitra nge ry havana dia teny hoe amin'ny apokalipsy ao amin'ny andininy toko farany ao 12:20 manao hoe vakitsika kely nge izay ten'andriamanitra izay toko 7:20 azafady manao hoe izaho dia manambara amin'izay rehetra mandreny teny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy ireo andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eo anatin'ity boky ity ho azy ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokynyity faminaniana ity dia esorin'andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina dia izay zavatra voasoratra eo amin'ity boky ity izany hoe mazava-be ry havana raha manala zavatra ato tsika raha misy tenin'andriamanitra tsy ankatoavintsika tao anatin'ity baiboly ity dia mazava ho azy izy ny tenin'andriamanitra hoe esorin'andriamanitra ny anjarany eo amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina izany hoe tsy azany ho tanàna mahafinaritra be tsika ry havana raha misy teny tsy ankatoavintsika tao anatin'ny baiboly raha ohatra ka hoe ny testamenta vaovao ihany no ankatoavintsika fa ny testamenta taloha avelantsika eo dia mazava be tsika tsy azo anjara amin'izany hazonaina sy amin'ny tanàna masina izany ndaontsika ka toy ny teny rehetrarehetra ry havana tsy mahafanty atsika nge izany ary izaho miteny aminao fa tsy sarotra ry havana ny manaraka ny didin'andriamanitra tsy sarotra mila latsaka ao anatin'ny fonao fotsiny ny fitiavana an'andriamanitra rehefa tafalatsaka ao anatin'ny fonao ry havana ny fitiavana an'andriamanitra dia mora amintsika manaraka ny zavatra tenenina ny ao amin'ny bokyny Deutéronomia koa dia milaza Deutéronomia toko 4:5 manao hoe 4:5 manao hoe aza-pinareo ny teny izay ndidiko anareo ary aza niesoranareo fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo izay andidiko anareo Alleluia tandremo ozy izy ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo sady didy zany ry havana sady ohatrany hoe ordre izany omeny atsika fa nefany tsika nge raha tena tia anazy ho ahy tsy ho mavesatra amintsika izany ianao ry havana raha manaiky ianao androany raha manolo teny ianao androany manaiky ho vato ho velona eo anatrehan'Andriamanitra ianao androany dia maneke fotsiny ianao amboarina maneke fotsiny ianao izay tenenina fa ho azonao zany Jerosalema vaovao zany ataontsika ry havana tena nompo an'Andriamanitra tsy ataontsika kilalao ry havana ty fanompotsika tia tsy ataontsika hoe fandaniam-potoana fotsiny ry havana tsy hoe tsisy ataontsika dia tonga eto fa tena hanomana ny mandrakizay atsikatsika tena hoe tsy mahafaly ianao ve ry havana maheno an'izany hoe Jerosalema vaovao tena tany vaovao feno fiadanana tsisy tomany zany dia ndao fotsiny tsika hanaraka izay tenin'Andriamanitra ndao fotsiny tsika anaiky fa izaho miteny aminao fa raha tena tia anazy ianao dia ampiny ianao mahazo fiadanana ary ianao tsy ho sarotra aminao zany manaraka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia ndao tsika androany samy anaiky fotsiny tsika androany hanompo samy anaiky tsika androany hanolo teny tsika hanaradian'Andriamanitra ndao tsika ahatra hatramin'ny farany raha tonga eto ianao dia tsy diso adresy ianao tonga eto fa zay dia tena miazakazaka mandrombaka an'izany fanjakany lanitra izany tena tia an'Andriamanitra izay eto ary tena miezaka mikatsaka ny fahamasinana isan'andro dia misaory ianao an'Andriamanitra fa nahaino an'izany teny izany misaory ianao an'Andriamanitra fa nahita mpiara-miazakazaka ianao tena hoe vonina hikatsaka an'izany fanjakany lanitra izany tsy hikatsaka ny mahasoa fotsiny fa tena hoe hikatsaka ny fanjakany lanitra dia tapao ny hevitra ry havana tapao ny hevitra hoe ndao hanompo an'Andriamanitra fa tsy ho ela izany dia ho avy tsy ho ela Jesosy dia ho avy ry havana
dia mino aho fa ny zavatra ndraisinao androany, mino aho fa tafalatsaka anatin'ny fonao zany tenin'Andriamanitra zany. Dia mivoninahitra ry havana dia atolotsika ao ny Jesosy irery ihany a, tahiny Jesosy daholotsika rehetrarehetra. Amen. Halleloia. Tsy haiko nareo a, fa za manokana voakazika zany toriteny zany a, ary na le hira le somary fond kely nataony any a, hira tena tiako be, manindronindro anatin'ny foko mihitsy ny hira iny. Halleloia. Dia misaotra betsaka ny anabavy aintsika tanatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Itsika mavaka ireo mpitoroteny eto amintsika ireo a, fa memandroso ireo a, ary tena efa ho anahy manokana mpitoroteny isan'andro eto fa za mahita hoe révélation hafa mihitsy ny androany zany a. Halleloia. Dia mahafinaritra, samy mandroso daholo moa izy rehetrarehetra ao a, mahafinaritra. Ekipa tena mahafinaritra izy rehetrarehetra ireo a, na ny mpitondram-bavaka na ny mpitoroteny a, dia tena isoranay an'i Jesosy ny fanananay a. Ny izy rehetrarehetra tsy akanavaka ireo a, tena hoe miara-miasa aminay mivady a. Dia mankasitraka anareo rehetrarehetra, tahiny Jesosy. Ny toritentsika androany netiny a dia ny amin'ny Jerosalema vaovao. Zao ry havana malala, mario amin'ny baibolinao io teny io, Apokalipsy fa raiky amby roapolo. Dia mario amin'ny baibolinao io Apokalipsy. Dia io a soramandry ny amin'ny Jerosalema vaovao io a, dia io andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ny vakiana baviana teo, mario amin'ny baibolina. Raha manana crayon de couleur kely ianao dia tena loko kely na mario kely. Tena satria zao izy io a rehefa mandalo ady a, rehefa kivikivy a, rehefa misy zavatra ohatran'ny mandalo manjombona zany eo amin'ny fiainako, rehefa misy andreny ady tena ohatran'ny hoe tena mahavaivay ireny ry havana malala, na indraindray mety misy fahadisom-pana tenana, indraindray misy zavatra tsy araka ny eritreritro mitranga, mety misy zavatra ataon'ny olona anao eny amin'ny fiarahamonina, misy zavatra tena tsy tatinao mihitsy, tsisy azonao atao fa tsy maintsy ekenao. Avakio fotsiny eo ny amin'ny Jerosalema vaovao. Rehefa mamaky an'io tsika dia zao, raha olona mivavaka ianao mamaky an'io, raha mivavaka ka olona manana eritreritra ho any an-danitra dia mamaky an'io ianao, dia courage ianao, dia mitraka ianao. Dia zao fotsiny teneninao, ty zavatra lovako androany ty, ho avy ny fotoana, ho lasa io. Efa lasa ozy izy ny tenin'Andriamanitra, olona tenin'Andriamanitra, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao a, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ny adintsika, ny olantsika, ny problèmatsika, ny tsifositsika, ny anoanatsika, ny ranomasina lahelontsika, ny ranomaso rehetra mihitsy e. Ry havana malala, dia ara-tsy hita amin'ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Mandalo zavatra iainantsika io. Mandalo ady ianao zao a, dia zao ny tadidio, mandalo io. Aza kivy amin'io ianao. Mandrisika anao ahako. Ary efa aty ambavako matetika ty teny ty. Fa raha ianao ny olona mahantra fadiran'ovana, ny tena marina moa rehefa tena amin'i Jesosy tsisy mahantra fadiran'ovana zany koa, fa Andriamanitra tena mitaha antsika. Fa raha mandalo fiainana ohatran'ny hoe somary sahirakirana sy ny sisa ianao, da zavakivy ianao fa mandalo io. Hiara-tsy ho hita amin'ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany io. Io problème, zany teny hoe problème zany, zany teny hoe olana zany, miara-tsy ho hita amin'ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Halleloia. Dia mandalo io, fa aza-kivy, aza io ny ataonao mankivy. Ny fiainantsika eto aza ry havana, fitopolo na valopolo nge ny andalovantsika eto e. Aiza nisy olona manana olana fitopolo taona zany, ary raha mbola olona mitodika amin'Andriamanitra koa tsy maintsy afaka olana. Ka aza io ny atao mankivy, fa io mandalo. Fa zao andaontsika hibanjina an'le lanitra vaovao sy le tany vaovao. Fa matantoka ho antsika rehefa tsy netiny teto. Ny olona nge ry havana, reny olona manompo devoly reny, manao pacte amin'ny devoly manan-karemby tsisy ohatr'izany reny, ny reny ke vita eto e. Mamparely be nge reny olona reny.
mahita andry zareo mizarazara vola amin'ny Facebook eo hitanareo a ny reny olo reny a de mialatsiny aminareo a zay zavatra marina tena devolonge ohatra ny patron ihany e tsika samy manana patron tsika manana patron an Jesosy tsika de tsika zao a tena apprécier an Jesosy mafy mihitsy mandehana am'izao tontolo zao nareo de mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra hitanao misy tena misy hitanao misy pression kely mihitsy ndana moa e torio atosika Jesosy molo tsy atosika mafy a fa ny devoly koa am'izao miaraka amin'ny tsy fantatra tsony na teny ratsy opavararaka amin'ireny olona manao pacte amin'ny devoly lasa nanankarembe reny preseny mizara ny vola jerenareo tsara zao a eonareo tsara tena ty foana mantsy satria sao de mba misy tsy mare ianao a rehefa mahita an'ireny olona miseho amin'ny Facebook de mizarazara vola ohatra hoe iny de maso ny takona hitanao valy teny mora kely fa to de mena 5 000 €, 5 000 $, 10 000 $. Misy ary tena be de be mihitsy ny tena varina mihitsy mahita izy za miteny anao reny olo reny a ataon'ny devoly tsy mahatombotsiraky reny bizara meo tsisy fiadanana fa meo satria ny devoly koa am'izao fotoana zao tena mba maniraka an'ireny ohatrany Jesosy maniraka atsika mandehana am'izao tontolo zao nareo mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra ny devoly koa zao preseny mihitsy ny azy ny ataony tsy mahita tory efa hatramin'ny firy maraina mbola eo manao en ligne ihany mizaran'le voly efa tsisy azo anaovana azy tsony efa azonao le izy ary zay mandray am'ireny a tandreminareo mandray an'ireny a tandremy raha olona mibanjina ny lanitra anao am'izao andro farany zao ka mba mandraindray anjara am'ireny kilakilalao zarazarain'ireny olo reny de hoe mamalia asa be sase de mahazo zao milina zao alao mahanitra riavana fa manana an' Jesosy fa raha mandray am'ireny ianao idiran'ireny vola ireny ny tokantranonao amin'ny alalan'ireny olona manao pacte amin'ny devoly reny de za teteny aminao fa voavidy ny fanahinao voavidy ianao fa mitandrema ianao mitandrema isika ianao aza manao an'izany na de hitanao io ay pastera ihany ty misy pastera amerikanina zay zao manao an'iny koa de sodoky ianao hoe pastera fa tena tadidinao zay teniko zay ka moa venao pastera rehetra no manompo an'Andriamanitra tsony am'izao riavana malala tena mananatra anao ny tiako lazaina aminao de zao mandalo ady ianao sy ny sisa mandalo ny anao mandalo io fa mimpanjiny ianao fa aorinan'izao mbola misy fiainana ho anao ny en'ireny olo reny tsisy fiainana zany tsy tapitra eto ny anazy ary reny olo reny nge ratsy fepary reny e ny olona manao pacte amin'ny satany reny nge riavana ratsy mampalahelo a reny zao fotsiny izy ro miedinediny eo aminao de mandeha fiaratsara tarehibe de manambany anao fa za rehefa mety an'ireny de tsika fotsiny mampalahelo be ianao mampalahelo tsinany lako an'iny voliny riavana mba hahatonga anahy izy mahatonga anahy amin'ny toerana zay lavitra ndridritako eto tany iny fa tsy mbola nahatonga ahako eny an-danitra iny alleloia ny en'ireny viteto fitopolo na valopolo raha maharitra am'zany fa ny anao mandalo ny eto aorinan'ny eto misy lanitra vaovao sy tany vaovao miandry anao ary raha ao anatina fananakarena ianao am'izao fotoana zao de mifalia de misoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavany nefa fahazadinonao fa mandalo koa io ny tiako tenena zany de zao na mahanitra ianao na manan-karena menao am'izao fotoana zao de mandalo daholo reo tsisy ijanoneo mandrakizay fa miara-tsy ho hita amin'ny lanitra taloha sy ny tany taloha ho ny tenin'Andriamanitra any amin'ny farany io andiny faefatra tapany faharoa fefa lasa ny zavatra taloha le taloha io nge zao zavatra iainantsika zao nge taloha zao arina kely hoe taloha souvenir sisy zao tsiaro sisy zao taloha zao izy mbola ankehitriny fa zao iainantsika zao taloha zao any arina any an-danitsika resahana taloha sisy zany hoe hoay nisy an'izao filoam-pirenena tanjaka be zao ny taloha hoay nisy tena tao a Dubai ony tena misy trano tena mijoalajoala tsy misy ohatrany taloha
indraindray reny ao Las Vegas tena andro aman'alina ny jiro mirehitrehatra ohatry ny tanàna tsomaty jiro mandrakizay fa taloha reny ao aoriana kely eo de mahireza zany ianao andao tsika amboatra n'lay vaovao andao amboatra n'le fiainatsika am'le vaovao ary nahita aho izy lanitra vaovao sy tany vaovao efa lasa ny zavatra taloha sy ny tany efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary raha masina de tsy misy itsony za rehefa mieritreritra an'io de mitoy amin'ny anam-pahaviana misy fotoana efa misy fotoana moa zany tory an'io indray andro tam'izay mbola tany amo tam'izany ho anareo zay latadidy tamin'ny volanoboloboka kely zao fandarantsika en ligne zao tam'izany a tany amin'ny sadidiko volana inona nitory an'io Jerosalema vaovao io latsaka mihitsy moa ny ranomasoko tam'izay nitory an'io teny satria tena ao am-po koa zany tena miaina an'le izy ianao e miaina an'le izy ianao de tena hoe ahoana ny inoko Andriamanitra alleloia fa ao arinao any am'le andininy faefatra de ho fafana ny ranomaso rehetra tsisy fahafatesana tsony tsisy alahelo tsony tsisy fitarainana tsony tsisy fanatainana tsony vo mieritreritra za fotsiny de efa tena ho zany hoe Jesosy amainina zany hoe tsisy tsony zany a tsisy tsony zany isika hoe marary mety ambavaka ary sy efa tena tsy salama tsisy an'izany tsony hoe tena eto ambavaka fa manana olana be tsy maintsy vanatra amy rapitso maraina tsy misy tsony zany mieritreritra an'izany keraha raha mahakasika ny fonao hoe tsisy an'izany vadina mamono zany tsony tsisy an'izany anao afaka vana ny ampiasany zany tsony tsy misy an'izany anao atao tsindry azo lena naiza toerana misy anao zany tsony tsisy an'izany kely tsy mba mamindro zany tsony rehavana malala tsisy fanahitainana tsony tsisy toe mampitaitaina anao zany tsony hoe amfiry zao aizany zanako sao de miratebus aizany tsisy tsony zany fiainana mahafinaritra tsisy ranomaso tsony etingatsika misy ranomaso isan'andro nandray ny ranomasotsika tsy latsaka fa ny ao anatytsika ao marary eto am'ty zao tontolo zao ty misy amitsika ary ngeravana mody amitsika sisy tsaroko a taloha fa tanaty olana be mihitsy ka za mantsy olona somary mpianime zay ao rehefa ampiasana de manao mampime manao za amin'io efa voasaran'ny olona ny olona efa zatra anao meme sy mampime zange taloha ravana misy olona tena manafatra na manokana mihitsy eo analakely eo fa namana to zay havelo mba tongava ty potriny kivikivy kely tam'izany tsy kivikivy ampairezina amy toriteny fa ampimeheziko anaovako mampimiaraka amiko taloha mahafinaritra be mihitsy tsy maintsy ame parain'ny andro na mamy na tsy mamy nino natao fa zao rehefa na malala tao anaty olana de me miaraka amin'ny olona fa ny anatiko any fiasarana lahelo misy fotoana tena te hitomany nefa menatra ny olona hoe mitomany de lasa ozy izy nao makaiza lasa makany amin'ny toilette ny fiasananay teo amin'ny toilette ao ela be tsy manao inona ny ataoko ao fa mitomany ao atsisy mahita teo avoakako ny ranomasoko rehetrarehetra fa ianao raha misy olona ohatry zany eto ndo tsika ivavaka fa tsy mody mitsika zany tsony ianao aorinao zao ianao mody mitsika ampotranao amin'ny olona hoe milamo sava tena oui sava fa tena any anatinao andry tsy sava ianao saiky ny olona be de be am'izao fotoana zao rehefa de manao endriky ivelany ary ty Facebook ty fampisehoana endriky ivelany tena hoe raha mifahitana ny olona rehetrarehetra rehavana amy Facebook tsisy olona ny eto an-tany rehefa mijery ny fiainan'ny olona de mijery fiaina malagasy tsika malagasy fotsiny rehefa mijery Facebook tsika de zao mahavelombolo ao am-baiboly ao de misy teny atao hoe miraja zany miraja zany mirage izy amin'ny teny frantsay mirage rehefa any mandeha tany efitra ianao de zao misy ainandro masoandro io de misy an'ilay entona mivoaka satria mifasika mamay be de misy an'io entona io mivoaka de tarafinao lavitra lasa ohatry manao zavatra ohatry ny
ohatry ny entona ohatry ny zavatra manjavozao nefa tarafin'ilay an'andro any ambony de lasa ohatry ny hoe rano ohatry ny hoe reny rano ohatry ny hoe rano ire lavitra ohatry ny misy rano mafinaritra be ianao mangeta eto miazakazaka ianao makeny mirage miraja zany hoe zavatra tsy misy fa lasa amboatra anatin'ny sainao de ohatry ny hoe rano fa tsy rano fa am'izao fotoana zao fotoanan'izany zao tany efitra ny ainatsika revana miazakazaka ny olona ery misy fifaliana ery misy fifaliana fa rehefa tonga eo tsy misy eo miazakazaka ny olona raha azoko ty poste tamin'ity asa ity feno ny fifaliako fa jerena tonga eo ihany ianao tonga eo ny ohatry ny tsisy maminy aminao raha azoko io vehivavy io ataoko vady a de sambatra fa azonao le vehivavy tsy inona ny sambatra mitady vehivavy efa ihany ianao feno miraja riava fa ny an-danitra tsisy an'izany any zavatra tena réel ny hitanao any ianao mitsiky tena mitsiky ianao any ianao mifaly tena mifaly tsisy tsony hoe faly ahako a fa mambadikiny mbola misy alahelo tsy misy tsony zany tsisy tsony zany tsisy tsony zany ianao mody zao noho ny masony olona mos ny zavatra iainanao tsy iny kory ny ao anatinao tsy zavatra iseho anao ivelany tsy iny any tsisy facebook any tsisy fampisehoana fotsiny hoe ao an-tranonao tsy misy nininina fa ianao maka sary de ozy izy ianao hoe inona avy moa reny ny teny reny iainako ny fiainako mahafinaritra ny fiainako le asianao le sarin'olona mitsiky kely iny le izy de ozy ianao hoe motive fa ianao nefa amin'io zarara nisy dimanjato atao crédit anaovanao an'iny sary iny fotsiny eto an-tany ny mahita an'izany misy fotoana ingerava antsika tsy omena tsiny e ongeny fomba fiteny hoe tokantrano tsy ahaka fiainanao hoe moa de andeha izao zany zay menakavo fa de efa tena vary raika apoka nony tsisy nanao an'izany za tsy mametsiny zany hoe tsy mametsiny raha miteny an'izany za tsy mametsiny raha miteny an'izany hoe tena hoe endriky ivelany ny apotra eo za tsy mametsiny tsy mametsiny marina ny ianao azapotra amin'ny olona azapotra amin'ny olona fa olona mijaly ianao ny olona raha mahafantatra fa olona mijaly ianao mody miteny loatra ndry mahereza fa mezan'ny olona ianao de ho resahany any akafy ianao fa ampisehoy amin'ny olona ihany aloha fa olona mahery ianao ampisehoy amin'ny olona ihany aloha fa olona faly ianao fa zao any am'i jesosy resahana ny tena marina any am'i jesosy resahana ny tena marina fa jesosy ry avana nafaka mafany ary jesosy hitondranao amin'le toerana tsy misy an'izany tsony tsy misy an'izany tsony tsy misy an'izany tsony any andininy faharoa ary nahita fa indro ny tanàna masina de jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'andriamanitra va manataka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vady ary nareo fe mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana no hoe indro ny taberina kelin'andriamanitra de eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary reo olona ary andriamanitra no hitoetra eo aminy de ho andriamanitra taberina kely azavakelona ny toe taberina kely tsy tepoly fa mitovy amin'ny tepoly ny taberina kely no natao voalohany tamin'ny andro mosesy no nanorina ny taberina kely any amin'ny exodus fa enina amin'ny telopolo misy an'izany rehefa kitsika kely vetivety resaka momba ny taberina kely vetivety kely fotsiny tsika tsy zay akory no toetentsika androany fa tiako fotsiny ianao mba hoe tombo fahalalany lety hoe alleloia toko ianao hoe tombo fahalalany satria ny fahalalany tenin'andriamanitra kely avy nambatafavoaka amin'ny fiainany ary ny fahalalany tenin'andriamanitra tena manampy atsika tsy voafitaka ary ny tenin'andriamanitra de miteny manao hoe fantatra reo ny marina ary ny marina nafaka anareo tsy andevy be deabe zany ny olona tsy lasa andevontsony no ninona fotsiny no tenin'andriamanitra hoe fahafantarany marina lay teny tsy misy clem tamin'ny sabata zao tsika teto nisy olona fa tany le toritentsika iny ny alina iny nisy olona teto tsy ny délivrena tsy ny resaka tamiko hoe ny délivreko fa nandray be iny toriteny tamin'ny sabata zany tena nraisiny ohatry ny ninana
ohatry ny natantely de netraika tany anatin'ny tany ny aliny izy tonga de nandoa ny aliny izy tonga de nanana fiainana hafahafa mihitsy izy ny apitso maraina izy fiainana vaovao satria naninona satria marina manafaka ary ny tenin'ny fahamarinana manafaka taberina kely zany naorina tamin'ny tamin'ny taona 780 alohan'i Jesosy Kristy ary taberina kely de nahavariana na de taberina kely ary mbola tsaratsara kokoa noho ny tranolay zany hoe tsy mbola ohatran'ny tempolo ny Solomon natao Jerosalema fa taberina kely toerana anankiray na masinina ohatry ny fiangonana zany natao ionana amin'Andriamanitra asiana ny vonaitr'Andriamanitra de izy io tena taberina kely zany lafo be mihitsy nanao azy na andany vola be mihitsy ny olona tamin'izany nanao taberina kely fa zao ny olona koa faly be nanao an'le izy tena ary ny tena nahafinaritra ary rehefa vita ny taberina kely rehefa akaiky vita ny taberina kely de nitenen'ny Mosesy indray ny olona nafana fo be mihitsy ohatrantsika zao gamaliely nafana fo be mihitsy tsika manoana amin'ny fisahirana de nefa rano Mosesy mihitsy hoe aza manatitra tsony na lana vavy fa satria efa ampy efa mihoatra aza ny vola azo nefa nafo nanao an'le taberina kely mahafinaritra ngetra mba zany daholo ny anaovantsika ny asan'Andriamanitra na de tsika le manampy le mahanitra reo ary de mahafinaritra be zany amin'ny Exodosy 4:30 misy zany tantara zany raha tianao raha ohatra tianao mba hovakiana Exodosy ny soramandry amin'ny Exodosy 5:30 de nilazany Mosesy ny didin'i Jehova ny amin'ny hitandremana ny sabata sy ny anaovana ny taberina kely any zavatra natelin'ny olona anaovana azy de nafana fo be mihitsy ny olona de amin'ny andin'ny fahafito amin'ny Exodosy 5:30 andiny fainy de hozy Mosesy hoe de nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny toby rehetra ny hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina reo na rana vavy de zany no nampitsara ny olona tsy hanatitra intsony fa ny zavatra efa nateliny de ampy anaovana ny asa rehetra ka nanambiampy azy pastera Mosesy aloha zany teto de tena pastera nafinaritra mihitsy fa de ndray raha am'izao andro farany zao tsisy mitena an'zareo oka zay fa ampy fa Mosesy ny teny hoe ampy ny moa tika tongavana amin'ny resaka taberina kely ny taberina kely io zavana de zavatra toerana masina ary tena niezaka be ny olona nanamboatra an'io nataony ny hevitra rehetra zay avitanan'io satria masina io fa zao ny zavatra mahafinaritra ozy Mosesy aza manatitra tsony fa efa ampy aty amin'ny apokalipsy teo tsika de io ny ten'Andriamanitra indro ny taberina kelin'Andriamanitra indro ny taberina kelin'Andriamanitra indro ny taberina kelin'Andriamanitra izy de eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary eo olona Jesosy ry avany taberina kely io Jesosy io io taberina kely io rehefa ny an-danitra isika de nidina eo amintsika amin'izay Jesosy ina teneko anao ianao raha miezaka ianao io Jesosy atsoinao andro aman'alina io na manao fanjika amin'ny marito anao voatoto ny marito ny tanao de Jesosy matahotra anao Jesosy io afaka fandinao saotra Jesosy atory anao atory Jesosy isakafonao Jesosy atetisaka io Jesosy tonontononao isan'andro iny ka ho hitanao raha miezaka ianao de ho hitanao ka io Jesosy io hitatsika io hitatsika amin'izany fotoana zany ary de avy eo am'izay tonga eo am'le hoe hofafany raha maso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahatesana intsony tsisy alahelo na fitarainana na farahitanana fifalasany zavatra taloha araka ny teniko taminao teo raha tianao zany tsy aina ny zavatra iainanao intsony ary raha sanatry araky te ira mampionina teo inge tsy fampitorana helo fa fitaritana antsika mihitsy ndo tsika tsy hoany amin'ny helo ndo tsika tsy hovariana ary raroty ny fotoana azonao anaovatsoa azonao anompoana an'Andriamanitra azonao anitsina ny dianao de andao tsika tsy hoany amin'ny fahaverezana fa raha hoantsika mbola raha tsy lavitra noho fiainana iainanao mampitarainanao isan'andro entinambavaka io ny fiainanao amin'izany nefa tsisy entinambavaka intsony mandrakizay ko inona moa ry havana ny ataotsika tsy aleo ve ry havana manompo an'Andriamanitra tsy aleo ve ry havana tena mitandrina zay tenenin'Andriamanitra
ataontsika tahakany ahoantsika rehefa te hiditra amina toerana ray misy asa tianao ohatra fiasana tena angeza be mijoalajoala be sy tena de tahakany ahoana misy critère be dehibe mihitsy ahafahanao miditra ao fa raha tsika tsakany sy andamany itiko rehefa manao andreny ohatra hoe manao te hiditra anao steward ianao na hôtesse de misy zavatra be dehibe lehilahy tsy maintsy 1 metatra sy 70 ny vehivavy tsy maintsy 1 metatra sy 70 ny tsy maintsy mahay milomano mahay matanjaka tsara manao sport tena apta tsara ianao ara-pahasalamana ianao misy zavatra de inona ny ataontsika miezaka manao zay tsy foana amin'iny reny vehivavy pilatro reny le mannequin professionnel reny mahavariana fa ny sakafon-dry zareo zany na vohatra reny mitombo kely zavatra ny ka mahazo poids kely de misy fitraikany ratsy amin'ny asany de na ny sakafo aza tanyremana de te mba hinana pizza tsy hinana an'io satria manina tsy tafiditra am'le akanjo zay tokony entiko milatro rapitso tsy mety fa very ny asako de ataony olona ny zavatra rehetra mahavariana revana am'izao fotoana zao mahita olona miteny hoe makany an-danitra zany efa fahasoavana be de makany an-danitra daholy be dehibe mihitsy mpanompon'Andriamanitra mamotika an'izany didin'Andriamanitra zany revana malala tsy mametsiny azy zay ny fatany fa mety fa omeko tsiny ianao raha resy lahatra amin'ireny misy aminareo reo mahavariana manaraka anay eto za tsy miteny le voandroany voniditra fa misy olona eto efa hoeritaona niaraka tamintsika eto mitory sabaty isika eo izy amen aveo ndray nefa misy mpanompon'Andriamanitra fa zany ambany lalàny zany fa tsisy zany zany zava-padiny zany efa tsisy an'izany tsono fa makany an-danitra foana anao na tsy vita batisa sy ny sisa de andre koa io olona io ary manao amenina sy j'adore mihitsy ary mipartager za te teny aminareo fa tsy mbola nisy olona sitrana nandeha dokotera anankiroa zany ka niarano any na ny fanafody na ny raokandro malagasy na ny fanafody médecine générale tsy mbola nitan'izany vao miary nisy contre indication zany mieritreretinareo za tsy miteny anareo hoe ahoana fa za te teny aminareo fotsiny de nio ny tenin'Andriamanitra fa mila makany an-danitra tsika ravana malala tandrina mafy ny olona rehefa lalàna ny tany fa raha volalan'Andriamanitra de mahakivikivy ny olona sy diny olona hevitra za tena miteny anao fa zay diady hitandrina ny didiko tsy voafafy zany teny zany mandrakizay ary nefa marina ny teny anabavy any fa tsy sarotra ny makatodidin'Andriamanitra rehefa ao aminao ny fitiavana an'Andriamanitra za ve ravina zao tiako ny raiko de za ve raha mba tenen'ny raiko hoe aza manao an'izao disa tsy misy an'izany tsony nefa ny raiko mahafantatra ny zavatra tokony ho tenenina ry havana malala a te teny aminao androany andoantsika nomana ny mandrakizay atsika ary mahafinaritra be teny vakinana baviany io mahafinaritra za aloha tena misaotra anazy fa tena misy révélation mahafinaritra be ao amin'ilay andiny fahinana be fonga vakitsika dimbadimboly ary ilay nyteny tamiko de nana fandrefesana volotara volamena andrefesan'ny tanàna sy ny vavahady ary ny mandany ary ny lalina de efajoro ka mitovy ny lavany sy ny sakany ary nandrefy ny tanàna sy ny volotara izy ka 2 sy 1 alina sy tadio mitovy ny lavany sy ny sakany sy ny ahavo resaka n'le efajoro anabaviaina teo atena marina zany efajoro misy piqué anakefatra de marina nge zany ry havana malala inona le voalaza tany amin'ny Petera teo za mahafinaritra anahako ny olona rehefa mitory teny de mitrandraka sy madinika tena mahafinaritra zao le tena andriamanitra ny Petera voalohany toko 2 andiny fatelo le vakitsika nampitomanetsika tamin'ny sabaty io raha tahinona naandra fa tsara ny tompo izay natononareo toy ny vato velona laviny olona fa voavitin'Andriamanitra satso ka de atsangana koa ianareo atsangana koa nareo taka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy halleloia ry havana malala natsangana
tsika koa zany natsangana ohatran' Jesosy lasa vato koa tsika de marina ny teny anam-pahaviany fa tanàna efajoro ity izy ary le zoro farany ao namontsy eritreretantsika hoe tsika fa namontsika ny tsy mavate eritreritra ry havana hoe mba tsika zany rehefa kitsika toy nge ry havana ka mitaberina kely nge ry havana namboarina namasinina ary ity izy nidina teo amintsika alleloia any amin'ny anao moa tsinotsika an'izany ry havana malala hoe tsika tokoa nge ny andrasana amin'ny zoro faefatra io hoe ianao io nge andrasana amin'ny zoro faefatra ary raha tsy mino an'izany ianao de jerentsika ny amin'ny apokalipsy toko 7 tao mantsy nandraisana n'ilay anaran'le groupinareo io raiky izy nareo le fambavonina androso ara-panareo lay groupe hoe zay maharesy de ny amin'ny apokalipsy toko 7 misy an'izany verimberina maromaro ny apokalipsy toko 7 veriny impito moa ny tena marina kosa zay le fiangonana fito tamin'ny andron'ny apokalipsy no nitenenina tamin'io ka zay maharesy amin'ny apokalipsy toko 7 andiny fa 12 misy teny manao hoe izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy halo etsony izy maninona hony izay maharesy resaka zorotrano ilay vato velona ilay efa natsangana ho vato velona ilay zoro faefatra ray zanaka fanamasina de ianao ahoana moa ny tsinotsika an'izany nefa eto Andriamanitra miteny mbola mihoatra noho ny zoro ary ianao ho ny ten'Andriamanitra raha maharesy ianao de ataoko andry inona moa ny andry de tsotra raha tsy misy ny andry iny de mbola miandry alohan'ny tafo ao amin'ny andry iny mitoerany zavatra rehetrarehetra raha trano misy etazy ianao na tsisy etazy ary fa tsy maintsy misy andry ao an-trano ao mba hitapenany toeran'ny tapenaka amin'ny trano iny mba hampisy tafo sy alavorary any trano io fa ianao io raha maharesy an'izao tontolo zao ianao raha maharesy ny tiady eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao raha maharesy ny fakapanahy eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao de tena ampetrak'Andriamanitra ho andry mihitsy ianao amin'ny tempoly ary tsy alo itsony ianao de ho tanteraka aminao le tenin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy vakina bavena teo fa reny zavatra reny tsy ho hitantsika intsony efa lasa ny zavatra taloha ary ny zavatra voaorina io aritra mandrakizay ary le andro teneniny eto ao amin'ny tempoly efa ao amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao za mino fa mahakasika anao zany tenin'Andriamanitra mino fa miredaredo ao anatinao manomboka androany hoe za ty moa inona ny antom-pisiko hoe betsaka amintsika mieritreritra hoe ny antony avelomako hiandry valimbavaka ilaina ny valimbavaka ary misy ny valimbavaka alleloia fa reny rehetrarehetra reny de teteny aminao aho ny valimbavaka ny fitahina ny fafana fanadinana sisy bonus reny kado reny fa le tena izy de le Jerosalema vaovao le lanitra vaovao sy le tany vaovao le fiainana tsy misy farany mandrakizay ary fiainam-pandresena fiainam-pifaliana fiainam-piadanana andaotsika ho any ny antony atongavanao eto manomboka androany de tady tio isaky ny voamahinao ty fandarany ty ianao de miditra eto ianao maharaka an'izao fandarana zao fotsiny teneninao anomana ny any an-danitra indray anomana ny mandrakizay indray de misaotra atsika rehetrarehetra tena ho tain'Andriamanitra zaho teny anabavy sandrika sendra mandara eto ambany masoko foana rehefa sendra mitoroteny zao de mahafinaritra daholo ny teninareo ka nazo sendra hitako eto amin'izao fotoana zao de misaotra ranabavy misaotra anao alleloia de ho tain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra zao tsika ho any an-danitra misy olona gaga sy valina rehefa tena ho any an-danitra tsika ka tena ho any an-danitra tsika misy miteny nareo zao hoe de ho any tsy ampahafirin'ny mbavavaka koa atsika tena te ho any alleloia fantatr'Andriamanitra zao etahitantsika ho any zao zay aloha de tena ho any ravana malala
tsy haiko zay treritra mahitana eto a mety izy re mampimebe nareo ve dia hoany fa zay tena hoany tena hoadinona ry havana malalo zao ny ravana fiaina eto amin'ity tany ity tena mampalelo ianao ohatra tahin'Andriamanitra fa tsy lozany zay havanao any misy olona fantatray marary mafy tena marary mafy dia ianao nefa ahoana moa ny ahafahanao tena hanana fifaliana zato isan-jato zany ianao hoe dia faly be tahin'Andriamanitra milamina fiaina dia tsy eritreritra n'iny olona marary mangotsika ny fony hoe misy olona fantatrao raha tsy fahasoavan'Andriamanitra sisa dia andao an'ity tany ity mampirenikesany revany fa any an-danitra anytsika ataovy izay atongavantsika rehetrarehetra any tsy fakahita daholo fakahita endrika miramirana anaty fatanorana mandrakizay tsisy aizina itsony tsisy alina itsony tsisy mivarotra mosoara any tsy ilaina anina mosoara tsy ilaina anina zany satria tsisy ranomaso tsony any mba tianao ve zany tsy misy ranomaso zany ny fiainanao mba tianao ve zany fiainana mandrakizay eo akaikin'ilay taberna kelin'Andriamanitra eo akaikin'i Jesosy eo atsoinao isan'andro eo alleloia rehefa tianao zany ataontsika ifampitatana aza manao an'izany ianao hoe sy hoa rehefa mino an'i Jesosy fotsiny dia tonga any an-danitra ka inona ary le profo le finonao an'i Jesosy nenay profo entina ampisehoana aminy fa mino azy zay mino ny fisiny zay mino ny fisin'ny teniny zay dia akatoavinay ny teniny alleloia ary io mandainga izany olona miteny zany hoe ambany lalàna dia voafatopatotra be tsika tsy voafatotra zay ve zao voafatotra ny fahitanao azy tsy hitanao mba miramirana ihany ve zay ry havana tsy hitanao mba mahafinaritra ihany ve ry havana zay nge tsy manao sao dia verina fa mody manao an'izao fa ny fiainako isan'andro tena hoe zao ny fiainako zao tiako ny fiainako manana an' Jesosy ary za na inona ady lalovako eto dia io ny fiainako satria fantatro fa mandalo ny zavatra eto ho lasa zao efa lasa ny zavatra taloha ho ataon'Andriamanitra vaovao io maherezy ianao tianao Jesosy andaontsika ho any an-danitra dia ataontsika ity homany no mandrakizay ianao homany fa mbola azona atao ny manoloana an'izany misaotra antsika nahatra eny hatramin'ny farany aoriany antirity dia hivavaka isika maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra reo olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao aray sao de ho faty tsy fantany matsy na hoe ilana hoaingana tsy maintsy ho tonga ilay taty maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra ireo olona miantso evonjeo mitaray matahotra mafisao arary sao de ho faty tsy fantany matsy na hoe lana hoaingana dia tsy maintsy ho tonga ilay daty tsy hoe nitsona fotoana ifarany zao rehetr'izao ny omana sy ny ambena foana tsy maintsy ho tsaray zao sy anao fanarovana ihany ny tany miserana mierina ihany mbola tsy tara faveriko indray omano ny mandrakizay filay paradisa tsy vidina nefa tsy raraina voalaza fa ny olona ny ambanany any dia mpandoka tena sy ny avonam-po raha tsy fanahy manompo vola sy arena
miserana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandraky izay tsy hoe nitsona fotoana hopotiky izao rehetra izao miomana sy miambena foana tsy ho maitso tsarainy sosianao fandalovana ihany ny tana miserana mielina ihany mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandraky izay mbola tsy tara fa veriko foana tsy hoe nitsona fotoana mbola tsy tara fa veriko indray omano ny mandraky izay mandraky izay endavana malala teteny aminao androany hoe andao araha antsika zany teny zany andao manina ny mandrakizay atsika fa sao tsy voa manara-potoana jesosy efa kaiky raha misy mbola hitanao mihitsy hoe zavatra manelingelina anao tsy atongavanao any an-danitra andao afotsika zany ry havana satria ny mifanohatra aminy hoe tsisy ranomaso tsony any dia ranomaso foana amin'izay indray mandrakizay za mino fa olona misaina ianao tsy fidy an'izany ianao andao tsika hifidy an'izany hoe tsisy ranomaso tsony fafahana daholo ny ranomaso tsisy aretana tsisy fanetaina tsisy fitaraina ny fanamboarantsika an'izany dia zao ny fanamboarantsika an'izany tsy jesosy rehefa ho avy dia tenitsika hoe tomboko tomboko fa fanamboarantsika an'izany dia manomboka zao raha mbola tsy nanomboka ianao dia araky nira teo tsy mbola tara ianao mety misy mpanota matevikoditra mihitsy tsy fantatro firy taonina zay ny fahotana vitanao fa io rehetra rehetra io afaka ho adinon'Andriamanitra io manomboka androany tsy ho tsarovako intsony ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa zao andao tsika hipanjina ny lanitra dia andao tsika hivavaka sotranao zay jesosy a sotranao zay tamin'ity androany ity jesosy malala makasitraka ny fitiavanao zay tompo a ary mame voninahitra anao isan'andro isan'andro ianao ny teraina ianao ny akalazaina tompo ianao ny memboninahitra jesosy a za misaotra mideranao mame voninahitra anao ny amin'ny fotoam-bavaka zay vita androany jesosy zay namafy ny ranao zay namafy teto mba iraondre ny fanahinao masina anondraka androany ary ny voa zay nafafy dia ho voninahitra ny anaranao jesosy a dia angatahako eto anatrehanao jesosy androany angatahako eto anatrehanao amin'ity androany ity enkane jesosy tsisy ho latsaka izany teny zany marafa tonga anay any an-danitra sotra jesosy zay jesosy teo any an-danitra zay teo any an-danitra zay tena te hitanao tiana hidina eo aminay le taberina kelin'Andriamanitra tiana honina eo aminay mandrakizay ary Andriamanitra ho eo amin'izany taberina kely izany ho eo aminay ihany koa iaina mandrakizay mandrakizay amin'ilay toerana tsy misy ranomaso tsy misy ady tsy misy olana fiainam-baovao fiainana mandrakizay sotra jesosy za jesosy mangataka aminao nizanizany ianao ty fandarana ty androany hosory zany olona zany dia mario zany olona izany dia ho jereno ny masonao akaiky amin'izay aza velanao mivily zay na amin'ny akaviana amin'ny akavanan'Andriamanitra fa hitandrina takany anak'Andriamaso inavy ny zavatra tsy tianao tsy ho ataonay izany satria sao tsy hatonga anay any an-danitra reny ary ho tiavinay amin'ny fony rehetra ny saina rehetra sy ny fanahinay rehetra ianao ary tsy avesatra aminay ny anatanteraka ny teninao hoe aza manao an'izao satria fantatray fa raha ny tenan'izany ianao dia zay ahasoanay fantatray jesosy fa nitanjonao dia ny hatonga anay any an-danitra fa tsy ny hatonga ny hoso lavaka ka tsy ho tonga any a ary dia ho ataonay zany ho voninahitry ny anaranao misaotra betsaka ny ambola fahafahanay anao fandarana androany
mipetraka aminao ny fantaterahana ny rotaona ny alimbavaka izay ataonay raha amin'ny zomao avy izao Jesosy dia mbola niraka olona maro ianao voakasianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao fandarana izao. Misaotra betsaka Jesosy ndera ny aja ny saotra sy ny voninahitra dia efa nao hatramin'izay dia mandrakizay dia vory satana kosa dia afarotra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto aza misaotra Jesosy Alleluia amen. Ivavaka ny firenena raha latojo amin'izao fotoana izao. Tainy tompontsika rehetra dia manao fitanany tompo napaka amintsika tsirairay avy dia araka ivavaka aritsika. Ry Andriamanitra ranay eo tena mankasitraka Andriamanitra, mamy Andriamanitra izany toriteny izany, mamy Andriamanitra izany teninao izany androany satria teny mahavelom-panantenana, mahavelom-bolo Andriamanitra. Ekena Andriamanitra fa Jesosy ary efa niteny mihitsy hoe eto amin'izao tontolo izao nay tanareo fahoriana, eny Andriamanitra misy fotoana anay mijaly Andriamanitra. Misy fotoana anay Andriamanitra atao anaovan'ny olona tsindry azo lena, anaovan'ny olona teny marary Andriamanitra. Misy fotoana anay tena mijalijaly. Misy fotoana anay pahoriany devoly mihitsy Andriamanitra fa zao. Eto ianao Andriamanitra dia manome teny mamy, teny aminay hoe mahereza, mahereza. Fa mizany andro izany, ho avy izany andro izany Andriamanitra. Ianao ny teny anio ianao sady enina sady amainina rehefa miteny ianao dia tsy maintsy tanteraka. Tena misaotra Andriamanitra satria mampanantena ianao fa amin'izany fotoana izany. Efa ho avy ianao, ho avy ny Jerosalema vaovao dia tsisy fahoriana intsony Jesosy. Hiala amin'izay Andriamanitra ny ranomasonay, hiala Andriamanitra ny tebiteby, hiala ny rehetrarehetra, hiala Andriamanitra ny fahoriana. Tena hoe fahasambarana amin'izay, fifaliana amin'izay, fiadanana amin'izay Andriamanitra. Dia tena mankasitraka Andriamanitra, misaotra ny mpanomponao mitondra an'izany toriteny izany fa tena mahakasika izany Andriamanitra. Tena hoe voaray anay aty anatin'ny fonay Andriamanitra fa tena misy planina no manonao anay. Ho ataonao Andriamanitra anay andry eo amin'ny tempolinao. Izany hoe anay ny tena ivo ny tempolinao Andriamanitra. Karakarainao ataonao atsanganao vato velona Andriamanitra. Tena misaotra betsaka Andriamanitra. Eo koa Andriamanitra amin'ny firenenay kinkifeny eo am-pelatananao Andriamanitra. Engany Andriamanitra ny herinao masina tena hipaka amin'izany firenena izany koa Andriamanitra. Ao betsaka Andriamanitra no ho tonga saina amin'izay. Betsaka mbola mirona be amin'ny zavatra ranofo, mbola mirona amin'izao fiainana izao tontolo izao Andriamanitra, amin'ny filanofo, amin'ny rehetrarehetra Andriamanitra. Fa mbola mieritreritra hoe ela be ianao vao avy, mbola mieritreritra hoe any amin'ny roa arivo taona any ianao vao avy. Efa ianao Jesosy efa akaiky ianao. Dia tena misaotra betsaka fa misy an'izao fandarana izao Andriamanitra, ahafahanay mioma isan'andro. Andriamanitra androany dia mangataka ny herinao mihitsy Andriamanitra. Mba foazo amin'izay Andriamanitra ny ao amin'ny firenena ireo, ny havanay, namanay, izay mbola any Madagasikara tena kasio Andriamanitra. Kasio satria mba hanomana mandrakizay amin'izay ho avy ilay fotoana Andriamanitra, tsy ho elona intsony. Fa izao Andriamanitra mbola afaka mibebaka ireo, raha kasihanao Andriamanitra afaka mbola manomana mandrakizay an'ireo. Mbola afaka nahitany Jerosalema vaovao Andriamanitra, afaka mbola hitanao. Alleluia. Andriamanitra tena maminay izany Andriamanitra. Tsy andrinay Andriamanitra izany fotoana ka hitananao izany. Amin'izany Andriamanitra ne tsy mila foroana intsony, tsy mila mivavaka intsony fa efa mahitanao mivantana. Amen. Andriamanitra tena horeny ny finoanay rehetrarehetra. Tena izay nihaino rehetrarehetra teto Andriamanitra tena hoe ampiorina anazy. Tena hibantina izany anay Andriamanitra dia mahery ahita an'izany Jerosalema vao, ahita an'i Jesosy ivavahana isan'andro iny. Halleluia. Mahafinaritra izany Andriamanitra. Tena misaotra anao fa tena nahery indray anay androany, namafy ny ady ao mbola mety misy mianatra miasa rehetrarehetra fa izao Andriamanitra mandalo fotsiny izany. Any afarany dia teny amin'izay ny hoe tamin'izany tsisy intsony amin'izany fotoana izany Andriamanitra. Efa fiadanana sisa misaotra ilay masina tsara indrindra. Voninahitra mety eo anao rery any, fisandratana dia eo anao rery any. Halleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka raha tojo tamin'ny vavaka ho an'ny firenena. Dia mankasitraka antsika rehetra koa na hatrany hatramin'ny fananteto fa dia tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Afaka maheno anay andro aman'alina ianao raha mitapehan'ny www.andramokaizao.com ny Aki radio dia enonao foana
ny toritentsika menuiry ianao isaky ny ady teny misy toriteny amiray amin'ny 7:70 maraina amiray amin'ny 7:70 ralina misy toriteny foana tsy tapaka dia togava menu fa ahery ianao ho any an-dandritsika dia manentana anao ihany koa fa mizomao avy zao tsika dia anatanteraka alim-bavaka mahafinaritra be dia manasanao fa aheritsika tsirairay avy amin'io isy hirana mpanakanto izay efa mpandeha matetika eto ataontsika toriteny ankira amin'io toriteny ihany zany fa ankira zany hoe misy hira eo dia toriteny mifanaraka amin'iny alleloia dia misy fijonana vavolombelona misy fitondranam-bavaka ary za manokana dia tena angataka amin'Andriamanitra mihitsy mba azo teny avy aminy ho avositra ho antsika rehetrarehetra amin'ny hoaliny io ka za matory fa atory taratara amin'ny ray maraina any tsika vao atory amin'io fa za dia teny aminao fa ho hitanao anamarika zavatra ngezabe amin'ny fiainanao io alim-bavaka io zay raha fa nahijoka avombelanao fa hatramin'izay nanaovana ohatra alim-bavaka na fifatikanana dia ao aorianan'ireny misy vokatra io akiradio io zao tena raha-tadidinareo izay efa niaraka taminay 1er octobre nisokatra ny akiradio fa io akiradio io vokatry ny fifatikanana natao tamin'ny 31 août ngamba tamin'izay raha tsy diso na 30 août tsy tadidiko tamin'ny 2018 dia tao aorianan'io ray volana sokatra ny onjam-peo antsika vokatry ny alim-bavaka isaky ny misy hetsika atao eto fifatikanana na ohatr'izany dia misy zavatra bolongana mivaingana foana ao aorianan'izany ka za manokana dia miteny tena tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao izay aritra eto amin'io ho tadidinao ety tsangam-bato ity Jesosy tamin'ny alim-bavaka ny tarenako taminao tao aorian'ny alim-bavaka ny nazahoaka an'ity alleloia dia eto izay zavatra hitanao fa tena hoe tokony alleloia mety misy zavatra mahavesatra anao misy zavatra mahatery anao dia ataontsika fa andao fa anao alim-bavaka tsika sady falitsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny roa taona mbola hivavaka koa tsika ho amin'ny taona manaraka ka dia mahereza mbola mitoy ihany koa nefa ny fanentanako ny fanohanantsika ny mahantra ny sahirana ao amin'ny groupe Gamarela izay tarihany mivady sy ny ekipa ao anatin'ny mpikambana rehetra ny groupe Gamarela dia alefaso raha misy azonao atao anapitsika ny sahirana tsy ho anay tsy ho an'ny fandarana andramoka izao tsy sidiran'izany mihitsy fa anapitsika ny sahirana ny Madagasikara anohana ny classe de 7e manetsika amin'ity hanala fanadinana reo dia etoantsika ny fitaovam-pianarany etoantsika koa raha ao aorianao arakaraka ny zava-misy mety mbola etoantsika sakafo takany tamin'ny herintaona ihany ireo ankizy ireo ka dia misaotra anao mahereza raha mbola tsy tonga any amin'ny rano lanitra Jesosy raha pitso rentsika hiaraka eto miaraka amin'ny toritenina bavolovasoa rentsika raha pitso dia mahereza samita in'Andriamanitra voninahitra dia atorontsika an'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra dia mandrakizay halleloia amen.